Ahoana Marina, Tena Tombotsoam-Bahoaka ve no Misy Eto. Tsy afa-bela mihitsy ny fitondrana ankehitriny sy ny vahoaka malagasy nanomboka ny taona 2024 izay nandrasan'ny filoham-pirenena ankehitriny ny fahefany. Ny taona 2024 dia nisy ny kodiam-bato namoizana nampiray-tandrazana maro raha vao nanao ny fiainany Andriamatofilo efa ho telo taona lasa izay. Nanarak'izany ny ranobe niakatra isam-paritra izay nahitana traboina maro sy namoizana aina maro teto Madagasikara. Tonga indray ty ny aretina mandripaka nanomboka ny taona 2020. Mampametra-panontaniana hoe fa maninona no atao anatin'izao fitondrana izao no nitohy vakana toy izany ny loza voajanahary. Na izany aza de everina trany fa fiomanana mialoha amin'ny tsy ampoizina rehetra izany etaeta hitondra fanjakana izany. Amelona ny vahoaka malagasy no tokony tanjona fototry ny filoham-pirenena sy ny mpitondra fa tsy sanatria amono azy amin'ny fomba mivantana sy ankolaka. Ny tsikaritra mantsy de tomena anaty fitaka tanteraka ny vahoaka malagasy. Tsarotsika tsara angamba ilay filazana fa misy mpaminany avy any Brezil tonga nanao fiainana teto fa anavitra izao tontolo izao i Madagasikara. Raha nitaky ny ampidirana vaksiny farany izay aingana indray ny mpanohitra dia hoy ny filoham-pirenena hoe mbola ao anatin'ny phase d'observation ny firenetsika. Averiko eto ihany ity teny nataon'ny filoha Marikaravalomanana tamin'ny 7 ny volana Marsa 2020 ity. Tsy dia ho vitatsika isamyreny fa mpamifona ny firenena ity tsy maintsy miasa miaraka amin'ny an'ivelany. Manaraka arak'izany ny fiarovana ny malagasy indrindrindrindra. Tena raika lehibe ny mpitondra ny miaro malagasy. Ny olona rehetra fa samy mamea ny taniny avokoa ny fireneny mba tsy hianaka ao anatin'izay firenena izay ilay coronavirus. Zava-doza any io lay olona, tena zava-doza. Every fa firenena matanjaka loatra ny Amerikanina zao efa tena mangovotra mihitsy, matahotra mihitsy hoe ahoana hoe any amin'ity. Isika eto Madagasikara tsy ampy vola no tsy ampy fitaovana no tsy ampy dokotera mpitsabo amin'izy. Nefa tsika mbola mamena ihany ny idiran'ireo ilay sidina avy any ivelany makaty. Mazava ny nambarany teo. Raha tsarotsika tsara de mbola tsy teto amintsika ny coronavirus tamin'io fotoana io. Inona no teny tsy natao azy tamin'izany fotoana izany? Manahoana nefa ny fiainan'ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao? Tao anatin'ny 2 taona mahery nitondrany ny filoha ankehitriny io de tsapa fa divotry ny zava-misy ny fanjakana. Kitsapatsapa no hitantanana ny firenena mandroso miemotra. Io no fomba fiasa mampiavaka ny fitondrana ankehitriny. Ambety tenin'ny filoha moa ny hoe hiavaka ny fitondran'ny firenena ary izay tokoa ny zava-misy amin'izao fotoana izao. Betsaka ireo fihetsika tsy mbola nataon'ny mpitondra ny fandimby teto hatramin'izay. Ty fidanitra mahavofe marary ny vahoaka fasana no ataon'ny mpitondra. Miakatra ny vidim-bary kapoaka manara-penitra no amboarina. Sahirana ny fitadiavana ny vahoaka kalitsinjo sy vatsitsinjo ary tosika fameny no vaolana omen'ny mpitondra. Ireo ve ilay velirano izay nambaboana vahoaka? Tsy mahagaga izany satria na fifidianana teto aza moa doublon no mampijoro ny fitondrana dia samy mitazapotsiny ireo tompon'andraikitra voakasika rehetra. Izany ve no atao hoe fitiavan-tany razana? Ity no fitarainan'ny vahoaka malagasy ao anatin'izao fihibohana izao. Maskarana ko zao rehefa tena lafo netana 7 alina de rehefa tena midikidina de 5 alina. Fa zao netana lafo be de 7 alina nampiasaiko. De nefa zany ary nefa tsy miverimbo tsy hitanao indray andro zany amin'ilay tsena tsisy. Efa tsala ohatra fa le falisa mba hoe netana sasany mba tsy simba de entana mipetsaka eo iny de tsy manino. Ny tombony fotsiny mba hoe any ianao maka sakafo ohatra de angalana vary de angalana saribosy mipitsipitsiny
fa ny ambonetana petsaka eo ihany dia iny ihany nampiana kely ny pitsony iny. Raha mandeha tsena mety hoe 10,000 na 2 fa raha tsisy mitsena dia tsisy. Izay no mahazo ny vahoaka amin'izao fotoana izao. Natao aiza ny fanampiana azo avy any ivelany. Io indrindra no tsikatra fa mahatonga ny mpitondra tsy mampiboka ny vahoaka amin'izao fotoana izao io, satria tsy misy ny paikady matotra momba ny sosialim-bahoaka. Dia mipetraka ny fanontaniana hoe inona moa izany no tena antom-pisiny izao fitondrana izao? Tena miaro ny vahoaka ve sa mikaroka ny itazomana fahefana fotsiny? Fanontaniana mila valiny ireo satria ny mpitondra dia tompona andraikitra feno amin'ny fitotongana ny fiainan'ny vahoaka. Tsy voadinika meloha ny fanapahan-kevitra sy ny zavatra atao, fa tsobodrano raha miangaly, raha marivo irobohana, raha lalina iverenana. Tsy mijery lavitra fa manao zavatra vao mandinika. Eniky ny tsy fahaiza mitantana sy ny tsy fahamatorana tsotro izao ankaky tsapatsapatrano ny fitantanana ny firenena. Ny ministry ny toe-karena sy ny voly izao no miresaka atamin'ny solombavam-bahoaka ny faefatra ny volana desambra 2024 teo ampanolorana ny volavolan-dalàna na ny LFI taona 2024 fa anafatra vaksiny isika. Izany no antony nampiakatra ny teti-bolam-panjakana 2024 aty amin'ny faramparany volana marsa, dia milaza ndray fa tsy anafatra fa mahavita azy ny CVO plus. Inona izany tena marina? Saika atao inona zany io vola io raha toa ka tsy nanindry sy tsy nitabataba momba io vaksiny io ny firaisamonim-pirenena sy ny mpanohitra? Kilaingalainga tahaka zany foana ve no itondrana ny fiainam-bahoaka? Aiza avokoa moa ireo fiara-4x4 izay nirafitra Covid-19 tamin'ny taona lasa ireny? Taona anjavona tsotro zao manko nefa tsy misy fanazavana azo ny vahoaka. Sa ve hoe ianareo tokoa no mitondra ankehitriny ka izay metimety sy izay mamiramirana ny sainareo no atao? Ity no fitarainan'ireo mpampianatra. Dia mbola hita fa mbola tsy ampy raha ny zava-misy eto Madagasikara, satria raha ny tanjona dia hoe mba ho tokony 20 isanjaton'ny fandanimbola mpanjakana dia tokony hoan'ny fanabeazana. Mbola tsy tratratsika izany amin'izao fotoana izao, ary eo ihany koa ilay hoe tokony ho ampitomboana ireo karazana hetra madinika ireny mba hoentina anampiana ny vola ho atokana hoan'ny fanabeazana zany, mba tena homatitra sy mahomby tokoa ireny vola izay ampiasana amikasika ny fanabeazana ireny, mba tena ho azo tsapahitanana tratra tokoa isika an'ilay hoe tanjony fampandrosoana lovain-jaha faefatra dia le hoe fanabeazana ara-kalitao ho an'ny rehetra tsy misy fanavakavahana. Marina fa andalo eny anivondreo anteny mera rotonta afaka volana vitsivitsy ny lalàna ny teti-bolam-panjakana na simpantsina miandrana fiovana ny tontolon'ny fampianarana ny fampiakarana ny teti-bola entina manavitra ity sehatra ity. Izay no zava-misy tsy mahagaga raha midina sy mitotongana ny fanabeazana eto amintsika. Lazaina fa misy ny fanamboarana sy kolomanara-penitra ary efa betsaka no vita manerana ny nosy. Tena voakarakara manara-penitra tahaka zany ihany koa ve ny mpanabe sy ny kalitaon'ny fampianarana amin'ireny sekoly ireny? Isan'ny toe zavatra ray minafana ny fampiatona ny famakafakana politika tamin'ny hainao manjery, izay tondrona ho mety hitarika fisavorovoroana saim-bahoaka sy animba ny firaisam-pirenena. Rehefa niakatra ny maripana dia niemitra ny mpitondra, lasa hoentina maneho faratsiana ilay fanapahan-kevitra. Fa hoentinareo aiza ity fireneny ity e? Ny vavabe sy ny angohan-tenda ny laza fa ny mpanohitra no hotsindromona vaksiny voalohany. Miovy io fanapahan-kevitra io rehefa fantatra fa tena mahomby ny fampiasana ny vaksiny. Aty amin'ny fahatelo ny volana aprily milaza indray fa vaksiny roa no maharesy lahatra ary afanganana ny fanafarana izany saingy hatramin'izao tsy hita ihany. Dily izay ny herinandro mahery nilazana fa
anafatra vaksiny afaka 5 andro. Mbola toy izany ihany koa ny resaka sidina anabakabaka nolazaina fa efa nikatona tanteraka midiny sisy tany tsy mampiditra mpandeha avy any ivelany tsony mihitsy saingy mbola misy ihany ny miditra. Tsy voafehy mihitsy ny fitantanandraha raha-mpanjakana fa mivaralila tanteraka fa ahoana mariny. Ahoana mariny